lasitra fototra ny aingana ka nentina nanaovana ny tombana nandritry ny atrikasa namaranana ny fandarana asa prospéré ireo zava-bita maro tao amin'ny faritra Analamanga, ny Tasy ary Bonglava. Ny prospéré izay fandarana asa eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, famatsimbolan'ny vida ary ny asa 13 taona tamin'ny faritra Sivy teto Madagasikara. Ny 13 febroary 2024 no nanaovana ny atrikasa tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ka mpandray anjara tamin'izany ireo mpiara-mikatroka sy ny mpisitraka ny fandarana asa avy amin'ireo faritra 3 ireo. Efa maro ny zavatra vita, maro ny zavatra asa nataon'ny fandarana asa prospéré nandritran'izay 14 taona zay dia fotoana ary zay moa zany ny fomba fiasan'ny mpamatsy vola ny vida manao an'izay tombanezaka faran'izay dia natsona ireo izay atao hoe mpisehatra ao anatiny nanatanterahana ny fandarana asa prospéré ahafahana maka niva ny amin'ny zavatra maromaro zany hoe nanahoana ny fiatraikan'ny fandarana asa, tombona ve ny fisin'ny fandarana asa, nanahoana ny fiatraikany eo amin'ny livon'ny tontolo iainana, eo amin'ny livon'ny ataontsika hoe fanjariana sakafo. Maromaro ny fanontaniana izay apetraka ahafahana jery hoe inona ny lesona azotomina ary ahoana ny mety anatsarana an'ireo fandarana asa hafa izay ho avy na fandarana asa izay eo am-piarana-asa izay ngambany ataontsika hoe tanjona lehibe amin'ity atrikasa ity. Raha kapoka azo lazaina fa tatana ny tanjona raha ny ohatra amin'ny lasitra kapobeny izay mandrafitra amin'ny fandarana asa teny am-piaingana raha tsindriana manokana ho an'ny lafinasa voalohany izay mahakasika ny fampifandofizana, fampifandraisana, fampivelarana ny fiarahamonina antoka amin'ireo mpikatoka hitra ao anatin'ny sotram-piariana sy ireo mpitantoka voakasika dia azo lazaina fa tafapetraka ireo lasitra fiarahamonina antoka ara-barotra eo mivondron'ny mpamokatra sy ireo mpanara ara-barotra ary misy lasitra azo laitahaka tara ampitomboany na ho an'ny Tasy na Bonglava na Analamanga zany na amin'ny lafiny fahaiza-manao zany na amin'ny lafiny zava-bita. Ankoatran'izay ihany koa efa mipetraka ireo rafi-piariana isan-karazany izay efa afaka manohy ny tolo-drara ho an'ireo mpikambana ao aminy hatrany amin'ny fipetrahany ny rafitra vovonana ara-piariana izay misahana ny politika ankapobeny ampivelarana ireo fampiakarana lentany sotram-piariana tsirairay. Nozaraina ho vondrona 4 ireo mpandray anjara ka nivoatra tao aorian'ny fiaraha-midinika fa tena nisy fiatraikany teo amin'ireo mpisitraka ny tohana nentin'ny fandarana asa fanohitra na prospéré. Raha taloha zay mivarotra kafe tamin'ny mbola tsy teo prospéré 9,000 kilao, 9,000 ariary ny kilao fa zao zay efa mivarotra 2,4 ariary ny kilao satria natsaraina le kafe, natsaraina par voie humide zany ny fiteny nanaovana azy dia zay moa zany zao dia efa tapitra ny fandarana prospéré dia zay zany zao efa mbola vonona foana manohy ny lalana izay natorony anay satria tsara moa le izy dia tohizanay zao efa nahazo indray dépulpeuse, torréfacteur, broyeur efa tsy mitoto tanana tsony zany zao le kafe satria efa nanao vovoka indray zao zay nanao vovoka kafe dia nameny emballage zany izy daholo namohana anay tamin'izany rehetra zany. Tena tsara ny fisin'ny prospéré hoe aminay coopérative café arabica be tena nanova ny fiainana tanteraka mihitsiny sy afaka nanampy tsara ny lailahy tao an-tokantrano ny fisinay satria raha momba ny kafe mihitsy zany resahako ny fotoanan'io kafe io dia efa bolana ihany dia afaka mipetraka zany ny vokatra anay sasany fa le kafe aloha tsy maintsy amidy satria misy fotoana n'le mpividy azy dia sady zay mitambatra dia raha ohatranay zany tena mahavitana zavatra betsaka mihitsy manampy amin'ny lailahy tao amin'ny tokantrano ohatra hoe nany kafe fotsiny zao dia efa mahavita zay hoe nanatsaranay trano, nanampiana ny fitafian'ny ankizy, ny sakafon'ny ankizy koa indrindra raha sy fa afaka mampianatra ankizy aty amin'ny université mihitsy zay